Dia fa miarabantsika indray tonga zao to amin'ny fandarina tafatafa manjary Angelo Randrianandrasana, coach sportif ary nutritionniste. Anio isika dia iresaka momba ny siramamy na glucide. Ny glucide dia ilay macronutriments manome ny énergie ilain'ny vatana. Ny énergie koa antsoina hoe calorie dia azo avy amin'ny siramamy na ataontsika hoe sucre. Izany hoe ny glucide zany midika fa siramamy. Tsy ilay siramamy mena sy fotsy hitantsika eny an-tsena no atao hoe sucre, sucre resahana eto zany, fa ny glucose. Misy karazany anankiroa ny fiasan'ny sucre amin'ny vatana. Sucre rapide na hoe izay miasa aingana, ary ny sucre lent izay miasa milamina zany. Atao hoe rapide ny sucre rehefa ambony ny tahan'ny glycémie ao anatiny, izany hoe index glycémique zany élevé. Aingam-piasa izy io anatin'ny vatana, ka rehefa mihinana azy io dia tonga dia mahatsiaro mitombo zany ny hery, lasa matanjaka zany. Ny sakafo à base de farine raffinée, reny soda reny, ny ovy, vary fotsy ao anatin'ireo zany no ireo zany no sakafo mitondra ny sucre rapide. Ao ihany koa ny tantely. Somary mila fitandremana ny fihinanana azy indrindra zany ho an'ireo olona mikasa ny hanena vatana na hanena tena. Mahatonga zany ny olona anankiray matavitavy dia betsaka zany ny réserve-na calorie ao anatiny, ka tsy dia ilainy intsony mihinana izay sucre rapide izay. Raha te hanena zany hoe raha te hanena tena isika dia aleo ahena fotsiny ny sakafo mitondra ireo karazana sucre rapide ireo. Raha ohatra mila énergie tampoka, izany hoe somary reradreraka, dia eo tsika no tsara mihinana ny sucre rapide. Izany hoe raha ohatra zany olona mikotrona ka sendra fanina tampoka dia asiana siramamy kely. Mila fitandremana nefa sao dia diabetika ka hihinana izay siramamy izay ka vao mahay hampiakatra an'izay diabeta izay. Ny sucre lent indray dia atao hoe glucide complexe, izany hoe izy io no tena ilain'ny vatana amin'ny resaka fandanjalanjana ny sakafo na ny alimentation équilibrée. Atao hoe lent izy io, izany hoe mifanohitra amin'ny rapide, dia satria izy miasa miadana anatin'ny vatana, anatin'ny organisme rehetra any, ka rehefa mihinana isika dia lasa réserve d'énergie koa zany ny sucre lent, izay izy io afaka ampiasain'ny vatana amin'ny fotoana maharitra kokoa. Ny sakafo avy amin'ny farine de blé complet, ny vary mena, ireo légumes rehetrarehetra, ny vomanga haninkotrana, ary flocon d'avoine. Eo koa ny quinoa, izy ireo no anisan'ny sakafo mitondra ny sucre lent. Mbola maro be da be ny lista fa ireo zany tena hoe misy betsaka eto amintsika. Eto am-pamarana dia mamporisika antsika rehetrarehetra na mpanao sport zany na tsy mpanao sport, na hanena vatana na hampitombo, dia tsara kokoa zany avantagena zany ny fihinanana sucre lent amin'ny sakafo au lieu de sucre rapide, izay mba ho fitandrovana ny fahasalamana. Dia izay indray ny fandarana antsika anio, mametraka ny veloma mandra-piaina dia mirary fety sambatra amin'izao faha 24 ny volana jona izao. Veloma tompoko.